Seranam-piaramanidina Ivato, Teratany Vahiny misy roa, nonatratrarana zavamahdomelona ary efa nalefana Tsiafahy mofo ireto Teratany Vahiny anankiroa ireto amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsy rovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tinako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsivoko zay dia ny mahakasika ny Teratany Vahiny anankiroa izay tratra niaraka tamin'ny zavamahadomelona teny Ivato no tena impanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Fivorina tsy ara-potoana ny sadek, nisy ny fivorina tsy ara-potoana izay nampitaindavitra ny tanterahany filoham-panjakana mpikambana ao amin'ny sadek tamin'ny andro ny 7 novambra iny. Nasolotenan'ny Madagasikara tamin'izany ny filoham-panjakana Mikael Randrianirindry. I Afrika Atsimo moa no mitantana vonjomaika ny sadek amin'izao fotoana izao taorian'ny fialan'ny Madagasikara tsy hitantana azy noho ny fifantohany ezaky ny firenena amin'ny fanatanterahana ny dingana ho an'ny fanavoazana ny Repoblika. Ny mahakasika ny sehatry ny lavanila malagasy indray haverina ny tanjany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena foanana ny CNV nisy ny fionambe teny mahazo rivo mikasika ny fanomezana atanjaka ny sehatry ny lavanila izay niarana tamin'ny Prime Ministra Rajaonarvelo tamin'ireo mpisehatra rehetra. Isan'ny noresahana ny momba ny vola izay fanampiana amin'ny fanondranana, ny fahatarana amin'ny fikarakarana ireo taratasy ara-panjakana ary ny olana mikasika ny taratasy fahazahon-dalana sy ny fanondranana. Ilaina ny fanavoazana tanteraka ny sehatra lavanila amin'ny alalan'ny fampitomboana ny mangarahara, ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra ary ny fandraisana andraikitra iombona ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina hoy ny fanazavana hatrany. Ny fanarahany mpandray anjara ny hanafoanana ny filankevi-pirenena misahana ny lavanila na ny CNV sy ny hanaovana fanadidina lalina mikasika ny fitantanany sy ny vokatr'ireo asa izay nataony. Ho hamoraina kosa ny fizotran'ireo taratasy amin'ny alalan'ny fisintoerana voatokana hikarakarana izany na ny guichet unique ho atao ampahabemasy ny fampahafantarana ireo fepetra fahazahon-dalana ary hisy ny fametrahana drafim-piasana mandritra ny 12 ka hatramin'ny 18 volana. Tanjona ny hamerenana amin'ny laony ny tanjaky ny lavanila malagasy eny amin'ny tsena iraisam-pirenena sy hiantohana ny fitsinjarana ara-drariny ny tombotsoa ho an'ireo mpisehatra rehetra amin'ity resaka lavanila ity. Miandrandra fiovana arakin'izany ny rehetra amin'izao fotoana izao eo amin'izay sehatry ny lavanila izay raha toa ka efa taonany maro izany sehatry ny lavanila izany no tena maty tanteraka ary tsy vitsy tamin'ireo mpisehatra tamin'izany lavanila izany moa no tena nidirandoza tao anatin'izay fahafatesany vidin'ny lavanila izay indrindra fa ireo any amin'ny faritry ny sava no tena nahita faisana ao anatin'izany rehetra izany ary maro ihany koa ireo izay nivarim-pananana nandritra ireny fahafatesany vidin'ny lavanila tao anatin'ny taona maro ireny. Hoy Taina Razafinjoelina indray, na tiana na tsy tiana dia ny marina tsy maintsy tenenina. Mitady hivadika fitsaram-bahoaka ny tambazotra eto amintsika, mandeha daholo ny fanaratsiana maimam-poana na olona na orinasa sy ny sisa, miantso ny fanjakana mahefa mba handray ny andraikiny fa sao hamotika ny fiainan'olona isika amin'izany rehetra izany. Any amin'ny firenenkafa dia melohany lalàna velona ny fanaratsiana tsy ara-drariny tahaka ny eto amintsika. Hoy Taina Razafinjoelina hatrany raha naneho ny heviny mahakasika an'ity tambazotra tserasera izay lasa fitsarana amin'izao fotoana izao ka dia andrasana arak'izany ny fandraisana andraikitra manoloana an'izay hoe ny tambazotra tserasera lasa nivadika fitsarana amin'izao ankehitriny izao zay. Io moa zany efa ao daholo ny rehetra ny maneho hevitra amin'izao ankehitriny izao, indrindra fa manoloana ireny tsy fahafahana miteny sy maneho hevitra ankahalalahana tamin'ireny fitondrana teo aloha ireny ary lasa zatran'izany avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao ary samy miezaka maneho ny heviny hatrany ao anatin'izay tambazotra tserasera izay. Ndao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ity zavanitranga teny seranam-piaramanidina Ivato ity.
teratany vahiny misy roa avy any Letonia no tratehaky ny polisy izay misahana ny sistany na ny pafy teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato nitondra zava-mahadomelina mahery vaika ny iray Novambra 2024 ny kasa hivirina any Paris ary handalo ao amin'ny nosy la Réunion ireto mpanao trafikana zava-mahadomelina ireto rehefa nandalo fotoana fohy tao Madagasikara. Nandrisan'ny fisavana ny entan'izy ireo no nahitana zava-mahadomelina izay milantsa 5.2 kg amin'ny karazany cannabis sy 2.7 kg amin'ny karazany méthacolone. Ny fanadihadiana no nahafantarana fa mbola misy teratany vahiny roa hafa izay miparitsokombakomba ao anatin'ity tambazotra iraisam-pirenena ity manao fanondranana zava-mahadomelina ity hatrany. Nalefa eny Tsiafahy izy ireo taoriny ny akaran'ny fampanoavana tamin'ny 10 Novambra lasa teo araky ny voalaza hatrany. Midika izany fa tsy misangy amin'ireo rehetra izay minia sy mikasa hanao fanondranana zava-mahadomelina izay ny pafy eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato amin'izao fotoana izao ary hita fa manaramaso akaiky hatrany izy ireo amin'ireo mpandeha izay miditra sy mivoaka eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izay hatrany. Nizaniza no manao an'izay rehefa tratra dia tsy maintsy ahazo sazy izay sahazazy avokoa ao anatin'izany rehetra izany satria tena fandikan-dalàna izany fanondranana zava-mahadomelina izay nokasainy ireto teratany vahiny ho atao ireto ary Madagasikara raha teo moa dia tena sarotiny amin'izay resaka zava-mahadomelina izay hatrany. Raha ny tsapasita nefa ny tatoato zay dia tena nahazo vahana ity tamazozana fanaparitahana zava-mahadomelina ity indrindra fa ho an'ny Madagasikara. Tsy fantatra mazava moa no tena anton'izany rehetra izany. Moa ve tena misy olona ambadika izay tena tsy azo atao ninina no tao ambadika an'izay fanaparitahana zava-mahadomelina izay sa ireo teratany vahiny ihany no mahay sy manafina an'izay zava-mahadomelina hoentin'izy ireo zay ka tafiditra moramora tao Madagasikara tao anatin'izay fotoana lavalava izay ary hita miparitaka eran'ireny toeram-pisotroana ireny moa izay resaka zava-mahadomelina ao Madagasikara izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomoko lasy tomoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tomoko lasy tomoko vavy mankasitraka dia mirary soa.